Miarabantsika ry namana malala faly de faly maheno ny fanamariana ataonareo izay manaraka tsy tapaka nytony fandarana itony any ambony fiarakodia any any tokantrano any ampianarana any ampiasana any an-dalana amanerana ny vontany de misy namana zanak'Andriamanitra manaraka nyty fandarana ity mankasitraka re tompoko ary misaotra anareo ny tompo hitasy hivimbina anareo fanambarana ny andro sy ny ora iheviany Jesosy Kristy io indray ny loha hevitra androany nandritra ny herinandro mahery teo tsika de nianatra ireo toe-javatra hitranga amin'ny vanim-potoana farany tantarany tany ny androany dia ny andro iheviany Jesosy Kristy ny ora iheviany Jesosy Kristy ao Matteo 4:9-telopolo zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa amin'izany andro sy ora izany de tsy misy mahalala na de ny anjeny lanitra azy ary na de ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Jesosy no nyteniny io tamin'ny mpianatra rehefa nilaza ny famantarana izy fa marihana tsara fony Jesosy teto tany no tsy nahalala an'izy io fa rehefa any an-danitra any Jesosy efa mandray ny toerany mahampanjaka mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo tsara marina azy efa fantany avokoa ny zavatra rehetra hitranga rahampitso sy rafaka hampitso zao zany no zavatra hitranga ny fotoana hatongavan'ny farany tsy mbola fantatritsika amin'ny antsipireny fa kosa ireo famantarana rehetra zay manambara ny farany de efa nampahafantarina sy efa novelarina manoloana antsika rehetra ary raha ny tena fantatra raha ireny famantarana sy zavatra mitranga etsero reny de efa vanim-potoana farany zo henantsika zao zany hoe efa vanim-potoana tokony hiverenan'ny Kristy eny amin'irao ny lanitra inona moa zany sisany tsy tena mbola tanteraka ny tsy tanteraka ange sisa zany de ilay tena hoe fikoroana io zany le ambaran'le hoe ambaran'ny tenin'Andriamanitra io zany le hoe fahorian'i Jakoba izy io ary io fahorian'i Jakoba io de le fanenjena manokana mahakasika manokana zanak'Andriamanitra zay mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matteo 4:1-2 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Matteo 4:1-2 ary raha tsy efa nafoezina izany andro any de tsy nisy nofovonjena fa noho ny amin'ny olom-boafidy de ho afoezina izany andro izany io zany le atao hoe fahorian'i Jakoba miatra manainy vonoina mihitsy ny olona izay manaraka an'i Kristy enjena atao azalambo mihitsy satria hoe ireny no mampahory ny firenena ireny mitondra tsy fandrosoana eo amin'ny firenena ary de tena miatra manaina mihitsy kanefa efa manamboatra lalana amonjena ny zanany Andriamanitra amonjena ny olom-boafidy ny Andriamanitra andositra izy ireo ary efa any amin'ny toerana fandosirana any raha mbola eo amin'ny fitaintainana ny fiatrehana ny zavatra hitranga rahampitso vokatry ny fanenjena de izao ho avy le nandrasana fetsita rehetrarehetra ho avy Jesosy Kristy mety sary an-tsaina azo alaina ny amin'ny hoe reo manenjika ao mpanenjika mitondra antsy lefona mitondra basy mitondra antsy amono dia efa akaiky efa hitanao eo akaiky le mpanenjika sy mpamono mpanenjika ny fahamarinana tampotampoka eo iny misy rahona kely mitranga avy eny an-danitra eny misy rahona kely ary mielehibe ary de avy eo me manantona ny tany ny olona nandinika ny tenin'Andriamanitra ny fototra tamin'ny sokatra masina sy ny zavatra ara-panahy de ahafantatra fa iny Jesosy ilay ho avy amarana ny tantara nahita ny rahona kely manjelanjelatra Jesosy ny eo amboniny de velo mpanantenana ireo fahavalo amin'izay fotoana izay eo ariana anindrona lefona amono amin'ny antsy hitoraka hitifitra amin'ny basy tsy mampaninina azy zany satria fa fantany fa akaiky ny famonjena fanambarana ny andro sy ny ora ihevian'i Kristy famantarana efa fantatra tsy mbola fantatra amin'ny tsipiriany zany io koa zany de tsy tsara ny manery daty satria tsy fahendrena ny manery daty hoe amin'izao de efa ho avy Jesosy tsy mety zany mandisy fanantenana antsika zany fa ny famantarana rehetra kosa de fanambarana ry namana manao antso avo manao antso mafy antso miverimberina amintsika rehetra manolora-tena ho an'Andriamanitra avelao ny fanao ratsy rehetra atokanao an'Andriamanitra ny fiainantsika fa kely sisa ny famonjenantsika de hiara ivavaka isika ry tombo tsara indrindra ny an-danitra misaotra anao zay faly de faly maheno fa na de tsy nambara mazava raha ny ora sy ny fotoana de efa akaiky ny fiverenanao Jesosy eo ka ampiome hery zay mba hiomana ara-panahy isan'andro hitsenanao hifankahitanao ary andray ny tananao hiakatra eraka amin'ny voavonjy rehetra rehefa ho avy ianao de voavonjy mandrakizay zay tompo ho avy ny fahoriana kanefa manatanjaka sy mampahery anay ianao mba afaka hiaritra ny zavatra rehetra
tahion'ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.